Sehatry ny finoana no ndeha isarahantsika ary amin'ity takarivan'ny alarobia ity satria dia niavaka ny fankalazana ny fetin'ny Pentekosta ho an'ny FJKM Ambodifahitra Martiora amin'ny alahady avy izao ihany koa nefa izany hoe ny 7 ny volana May dia hanana fandaharam-potoana indray ny eo anivon'ny fiangonana ny voka-dehibe io anasana ny zanaka ampielezana fiangonana rehetra izany fotoana izany. Tahaka ny fiangonana kristianina rehetra manerana an'izao tontolo izao dia nankalaza ny fetin'ny Pentekosta ny fiangonana FJKM Ambodifahitra Martiora. Vory tokoa ireo kristiana tao an-toerana nanatrika ny fanompo-pivavahana izay notarihan'ny mpitandrina tao an-toerana dia ny pastera Lazasora Kotondranaivo. Ireo birao-piangonana moa dia niara-nisalasy tamin'ny fanatanterahana izany fanompo-pivavahana tamin'ny mpandrindra. Ny tenin'Andriamanitra nombanjinina tamin'ity andro ity dia nalaina tao amin'ny filazantsary nosoratan'ny John ny toko 20 ka ny andininy 120 sy 220 manao hoe namafisy ny mpandrindra tamin'ny toroteny fa zavatra teny no omeny Jesoa Kristy ny fiangonana araka io soratra masina io dia fiadanany, iraka ary ny fanahy masina. Fanandritry ny fanompo-pivavahana tamin'ny Pentekosta io dia niaraka nakao amin'ilay efitra lehibe ao amin'ny akany ireo kristianina rehetra niara-nivavaka mba hijery ny fahavitan'izany efitra lehibe izany ka nisaotra an'Andriamanitra manokana no ny nahavitana dingana amin'ny asa fanamboarana ity akany aorina ao Ambodifahitra ity. Nanao fifaliana noho ny dingana vita ihany koa ny rehetra sady nanamafy ny fahavononana amin'ny fanohizana ny asa fanamboarana dia ny fananganana ny lakozia fandrahoana sady fanomanana ny sakafo. Misaotra an'Andriamanitra tokoa fa vita ny atao hoe dingana ny amin'ny fanamboarana ty akany ato amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora ity dia vita somatsara moa izany ty efitra lehibe ity rehefa azo ampiasaina amin'izao fotoana izao ary isaorana ny kristianina rehetra izay nandray anjara satria dia ezaka ny kristianina madiodio navitana ny asa atreto tsy hoe vita tanteraka kory ny akany fa iroso amin'ny volana jona raha sitrapon'Andriamanitra ny fanamboarana ny fanohizana ny lakozia sady salle de préparation ny amin'ny fampiasana ity grande salle ity. Arak'izany dia mbola mitohy ny asa fanamboarana ny akany ao amin'ny FJKM Ambodifahitra Martiora. Ny foto-dehibe akaiky indrindra izay ho tanterana dia ny voka-dehibe ny fiangonana ny alahady 17 May avy izao ka iantsona ny zanaka ampielezana rehetra avy eo Ambodifahitra. Nofaranana tamin'ny fiaraha-mandray ny sakramentan'ny fanasan'ny tompo ny fanompo-pivavahana. Atretoko lasitopoko vavy ny fampalalam-bovoantsika dia ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny rapitsondray ny sampana fampalalam-bovao amin'ny fotoana ho anao eto amin'ny ora mahazatra dia apetraka ny velomandrapitafa ao amin'izay indray ary makasitraka tompoko.